Vahaony oloko, vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka, na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko. Nandefandefy sy mba asa. Salamo faevatra amby valopolon-dovaka itsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Andininy voalohany. Manomboka amin'ny andininy voalohany novakiko. Endreny atsara ny taberina kelinao Jehova. Tompony maro. Manna sady votona alahelo ny kianjan'i Jehova ny fanahako. Ahoana hony? Manna sady votona alahelo ny kianjan'i Jehova ny fanahako. Ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Eny, ny tsikirity mahita trano, ary ny sidsidina mahita kano, ho an'ny ametrano ny zanany. De ny altaran'i Jehova tompony maro, mpanjakako sy Andriamanitra. Sambatra zay mitoetra ao an-tranonao, ideranao mandrakareva izy. Sambatra izay olona manan-kery avy aminao, ao ampony lalàna. Eo andininy fahafolo. Fa ny indray andro eo akianjanao, de tsara noho ny arivo. Aleko mipetraka eo atokonam-baravarany tranon'Andriamanitra, toy izay mitoetra ho andayan'ny ratsy fanahy. Fa masoandro sy apingako Jehova Andriamanitra, fa soavana sy voninahitra no omeny Jehova. Tsy aro zavatsoa am'izay mandeha amin'ny fahitsina izy. Jehova tompony maro, sambatra zay olona mahatoky anao. Halleluja. Androany dia iresaka ny mahazava-dehibe ny fisian'ny tranon'Andriamanitra. Iresaka mahazava-dehibe ny fiomanana rehefa eo akianjan'Andriamanitra. Ny Baiboly dia milaza mindray andro Jesosy ny teny manao hoe, na aiza iangonany roa na telo amin'ny anarako dia ho eo afovoany aho. Jesosy dia manatrika eto amin'ity toerana ity. Eto ny fanatian'Andriamanitra velona. Manatrika eto izy. Ary rehefa manatrika eo amin'ny tempoly Andriamanitra Jesosy, rehefa ao amin'ny tranony Andriamanitra dia tsy manalokaloka ohatry ny razana tsy hitahakory izy. Misy manko le hoe manalokaloka ohatry ny, fa tsy mba ohatry zany ny Andriamanitra ao. Fa rehefa manatrika eo amin'ny fotoana io zany Jesosy zany, rehefa tonga eo amin'ny toerana anankiray zany Jesosy zany, dia ny zavatra mahafinaritra dia izao, izay marary rehetrarehetra tonga eo, ary raha marary ianao tonga eto, tsy maintsy ho sitrany ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy ho sitrany ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona retinao, androany hitsangana ianao, ary ho salama ianao, atanjaka ianao, ary ho sitrana ianao. Alleluia. Teneniny eo aniranao tsy maintsy sitrany ianao androany. Amen. Una aloha rahalahy mandeha tsara ve Facebook any? Mandeha tsara ve Facebook any sa misy olona? Fa mandeha tsara? Indray moa zany rehefa kitikitenareo tsy manina fa rehefa mandeha Facebook dia efa mety zay. Alleluia. So dia tsy mandeha manko ny any bypass any dia la rera mainety fotsiny ah. Alleluia. Rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, raha misy ny marary, ary ny défi apetrakatsika eny amin'ny coliseum amin'ny herin'ny androany, irarakopana ny fanasitranana ao raha latsana ba. Irarakopana ny délivrance ao. Ho maro ny olona malemy hitsangana ao. Ho maro ny cancer ho maina avy hatrany ao. Amin'ny anaran'i Jesosy.
tamin'ny herinandro teto dia nisy ny fanofanana diakona teto tamin'ny herinandro, fanofanana loha olona sy rem-pendraikitra rehetrarehetra hosorana amin'ilay vin ireny. Dia nampanatsoana teto ny hoe iza daholo nareo nefa natsiary fagagana ny idirana reteto, fanasitranana ny idirana reteto, ary rehefa nanomboka mivavaka teto nareo dia afaka nahavariana ry havana. Maro amin'ireny olona reny no mibontsy na kibo tratran'ilay famosaviana misy rano ao anatin'ny kibony. Ny sasany ray misy cancer, ny sasany tena hoe tsy niteraka nandritry ny 15 taona, ny sasany samy nanana ny problème. Ny sasany boka ny trosa 75 millions, sasany nananan'olona trosa hatrany amin'ny 200 millions, samy manana n'isan-karazany. Nahantra velona sasany. Nisy madama zay teto tamin'ny herinandro teo zay nijoro vavolombelona tao anatin'ilay fiofanana. Tonga teto zay pastera izy avy any ambanivohitry Ambohimandroso, tsy nanana afa-tsy 5 000 francs zay mivady niaraka tamin'ny sababe, volany sababe. Ny solokidiny olona zay vao tonga teo fahasankarana, tsisy afa-tsy 5 000. Noho ny tonga teto zao zareo efa manana ny orinasa manokana ary mikirakira vola amina million. Zany zavatra fantatro dia zao hoe rehefa tonga eo amin'ny kianjan'Andriamanitra ianao, eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao, tsisy miala mainy zany raha lasanabata. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy misy miala mainy. Maro amin'ireny le mibotsy kibo reny, le maninona hoe le namsavin'olona ireny. Betsaka izy tao tamin'ny herinandro iny izy nahenao ireny fijoroana vavolombelona be da be teto reny. Betsaka izy ireo. Maro amin'izy ireny rehefa avy ny délivrena dia zao mamoaka zavatra maloto sanatria azafady miteny an'izany eto. Tena hoe tonga dia hitany hoe famosaviana. Ny sasany namoaka fotsim-bary, nisy anabavy zay nijoro vavolombelona tao fotsim-bary, pastera no mivoaka avy any amin'ny zanako avy any ozy izy. Inona hoe fotsim-bary. Fa mahavariana io anaran'i Jesosy io, rehefa tonga eo izy tsisy miala maina izany, tsy maintsy misy fanafahana, tsy maintsy misy fahagagana, tsy maintsy misy fahagagana, tsy maintsy misy fahagagana. Ary nafinahitra dia zao tao anatin'ny 20 taona dia nanao zavatra Andriamanitra. Tao anatin'ny 20 taona nanao fahagagana Andriamanitra, nanao délivrance Andriamanitra. Maro ny marary sitrana, fa izao ny namangin'Andriamanitra amin'ity manomboka 20 taona vaovao ity. Mbola hita avy zato hoe noza hitantsika. Ahita avy zato hoe noza hitantsika. Ary ny zavatra tena mangin'Andriamanitra, io fiainanao androany, ohatra ny latsainy avanao io fiainanao androany, miainao anatin'ny tsy fahampiana io, za tsy miteny hoe mahantra ianao, za tsy miteny hoe boka antrosa ianao, fo ia hoe mbola ohatra ny tena tsy ampy io, ananamby ampy io raha lasanabata, ho tonga ho amin'ny fahafianona io, anana mihoatra ianao, anana mihoatra ianao. Nisy rahalahy teto nijoro vavolombelona, nisy rahalahy teto nijoro vavolombelona tamin'ny lakamisy isa tamin'ny larobia, tsy nanafa-tsy bisikileta anankiroa ao izy. Asa vany Ambomiadana sa vany aniny izy mandeha bisikileta miakatra ty amin'ny ville. Zany ozy izy nananako. Fa amin'izao pastera, mba efa manana 4x4 maromaro, mba efa milalao miliara maromaro tsika amin'izao fotoana izao. Haleluya. Amin'ny anaran'i Jesosy, tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, tsy olona ray sy roa ny atateraka an'izany. Izao vahoaka n'Andriamanitra rehetrarehetra. Izao vahoaka n'Andriamanitra rehetrarehetra. Izao vahoaka n'Andriamanitra rehetrarehetra. Amen. Tsotra ny atony, tsotra ny atony. Mbola veriko aminareo itsika zao pasteur Ertiny raha mba fijery ny poziko zao hoe ohatrany tsy dia manitra loatra tsy ohatrany mba olona tahin'Andriamanitra ny fijerinareo anahy. Tavy amainy ny zahatra be da be manko ny olona miteny ohatr'izany. Aloha mahantratra ihany fa so miverin-dalana, tena hevitra avy amin'ny devoly zany ry havana. Tsika olona tahin'Andriamanitra fa mbola tsy miverin-dalana tamin'ny androany. Tsika fian'ny fahasoavana fa mbola tsy miverin-dalana tamin'ny androany. Tavy amainy ny zahatra. Ary araka ny tahin'ny tompo atsika, vao maika manefy tenitsika, vao maika manefy tenitsika, vao maika manefy tenitsika. Aleluia. Afaka no tahina amin'ny zavatra rehetra ianao, anakarena amin'ny zavatra rehetra ianao, fa tsy voatery hiverin-dalana ihany koa ianao rehefa tahina amin'ny zavatra rehetra. Entinao hanomponan'ny tompo ny arenanao, ataovy amainy. Mino izany ve ianao? Fa ilaina ny fananana, ilaina ny arenana. Tsotra ny atony. Tsy entinao hireharehana, tsy entinao hanindrina ny hafa,
tsy entinao eboebona, tsy entinao hitokisana hoe anakarena anao dia lasa hitoky amin'ny arena. Za manam-bola riavana fa za tsy mitoky amin'ny volako. Ny a Jesosy any hitokisako. Fa tsotra ny antony. Raha hitory filazany tsara ihany ny mahantra sy mimpanan-karena, iza no mety azo olona misimisy kokoa ny mahantra samy mimpanan-karena. Raha samy hitory teny ihany ianao eny Analakely, ny ray mitondra n'le bafla kely ohatran'ny ity ny angezana ohatran'ity pohana voninkazo ity, ny ray mitondra 4x4 anaky 5 milahatra eo Analakely, iza ny mba mety ho jeren'ny olona kokoa. Alleluia. Azonao ve ny tiako tenenina? Raha hitory amin'ny fianakavianao ianao nefa olona sahiran-dava, olona tsy ampy lava, dia ozy ny olona fiainanao aloha hatsangana, fiainanao aloha hatsangana. Fa rehefa mba navita trano ianao, misy etazy ianao, miaraka amin'ny fiara ianao, tonga any ambanivohitra ianao, mba miresaka amin'ny renentoa any ambanivohitra, ireo nareo mivady miaraka mivady aman-janaka, tomobile anankiroa ny entinareo avy aminy, mba hiteny any renentoa, mba mivavah amin'izay renentoa, lazakeo nareo fa miondrikondrikondry zao mihitsy renentoa. Ataovy alleluia, alleluia. Indrindra moa arahanao 150,000 kely, tiriny ny tomba misy vody akoho kely, lazaiko aminao fa tonga izy dia manontany ny fiangonanao, aizy nareo no mivavaka. Alleluia ve. Fa raha miaraka amin'ny fahasahiranana ianao makany ambanivohitra ka mba hitory tena, mba mivavao anareo fa akaiky ny andro farany, tonga dia ozy ny olona any amin'ny Fabiola tony mivavaka. Alleluia. Le Fabiola resaka tsy le voatery takatra ao akory, tsy voatery le fantatra ao fa Fabiola be da be. Azonao ve zany? So dia misy testion ndray hoe paster etina koa zany dia mba manambany anina mihitsy, tsy le eritreretinao zany resako zany. Taovy alleluia. Teneniny eo anilanao tsy le eritreretinao zany tenen'ny paster zany. Alleluia ve. Raha miaraka amin'ny fasahirana ianao hitory tena amin'ny dada faranao any, ry dada to jereniny fotsiny pozinao, tsisy rara indry taonao zay izy le sekta. Fa rehefa manomboka mamiratra ianao dia any aminao daholo ny mason'ny olona rehetra, any aminao mason'ny olona rehetra. Taovy alleluia vavy. Ka zany ny mahatonga ny tompo fa aorianany 30 taona vaovao ity dia ho dimension vaovao indray no hidiranao, dimension vaovao indray no hidiranao, dimension vaovao no hidiran'ny fiangonana. Taovy alleluia, 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 alleluia. Izy izy ny vonina hitsofoka ao amin'izany. Amen. Yesu safidy indray moa ianao eny rehefa ozy izy ianao zay paster aloha hijanona amin'izao ihany, anao indray. Alleluia. Ny mahafinaritra dia izao, rehefa mijery ity tenin'Andriamanitra ity tsika dia miresaka momba ny traton'Andriamanitra, miresaka momba n'inona hoe hoy izy atao amin'ny Salamo 4:20 manina sady votina lahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahiko. Ao anao izy ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Eo amin'ny 4 sambatra izay mitoetra ao amin'ny tranonao, hideranao mandrakariva izy. 5 fa ny andro ny indray andro eo akanjanao ahoana dia tsara noho ny arivo. Aleko mipetraka eo tokonam-baravara ny tranon'Andriamanitra toy izay mitoetra ao anday any ratsy fanahy. Alleluia. Ny mpanao salamo dia mahatsapa, fa mahafinaritra zany eo akanjan'Andriamanitra izany, misy fahasoavana ny eo akanjan'Andriamanitra. Ny mpanao salamo dia milaza fa ny indray andro eo akanjan'Andriamanitra dia tahaka ny andro arivo any ambadimbadika any. Inona ny tiany mpala salamo lazaina amin'izany? Zany eo akanjan'Andriamanitra zany dia tsapany mpanao salamo. Davida dia natsapan'izany, ny Koraita natsapan'izany, Solomona natsapan'izany. Fa hafa zany mitoetra ao akanjan'Andriamanitra zany, hafa zany mitoetra eo amin'ny fanatian'Andriamanitra zany, misy fahasoavana zany eo amin'ny fanatian'Andriamanitra izany. Alleluia.
za mampahery anao raha lasana ba aorianany toroteny androany aorianany fiderana ao ataontsika androany aorianany vavaka atao androany dia ho feno fifaliana ianao isy fiadanam-po ao anatinao ienao mifeno mitafotafo ao anatinao ao ienao feno fahasambarana ao anatinao ao aleluia ary nivelany any ane korotana any ary nivelany any ane mahatsapan'izany ingenareo hoe baraka ny eo akaikinao eo olona miteny ratsy ny olona ambadika reo olona miady lava ny eo anilanao olona mifamaly eny naneniny rehetrarehetra eny dia zao tena tao hoe ozy izy ny voalaza baiboly hoe aizina ny manarona ny tany ary aizy pito manarona ny firenena enina hoe any ambadika any tena fieno aratsiana fieno korotana any atokantranona ho any ara misy fotoana any atokantranona ho any aiza hoe miady ny vady mifamaly miady amin'ny zanaka tsisy fifaliana fa eto amin'ny kianjan'Andriamanitra eto raha lasera baba ohatrany tsisy mifamaly zany eto ohatrany tsisy teny ratsy zany eto ohatrany tsisy nininona zany eto fideranan'Andriamanitra no hita eto fanandratana no hita eto aleluia ndao ny raisika le tenin'Andriamanitra tao amin'ny Isaia fa 70 no vakiko teo eo amin'ny andininy voalohany manao hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary voninahitry Jehova efa miposaka aminao fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizipito manarona ny firenena fa aminao kosa no iposahany Jehova ary eo aminao no isehony ny voninahiny ary ny firenena manantona ny fahazavanao ary mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany fiposahana aty-pazo manodidina ny masonao kajereo izy rehetra dia mivoroka makaty aminao ny zanakao lahy dia avy lavitra ary ny zanakao vavy dia ho sakelehany halleluia ary ahita izany ianao ka ho miramirana ahita izany ianao ka maninona hoe dia hiemponempona sady ho alebiazina ny fonao eto no anisan'ny zava-dehibe fa hoentina eo ho anao ny arenany ranomasina ary ho afindra ho anao ny fanahana ny firenena tovy aleluia ho afindra ho aminao ny arena ny firenena sy fanahana ny firenena eno eno zao fanazavako zao Andriamanitra dia any an-danitra ary rehefa ny an-danitra Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana manana ny falebiazana anjely maro no manompo azy ao anjely analikisa no manompo azy ao misy amin'ireo anjely ireo samy manana ny asany misy amin'ireo anjely ireo ny atao hoe anjely piaro anjely maninona hoe ny anjeliny Jehova mitobo manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy misy anjely piaro fotsiny zany ny mahatonga ny hoe na dia misy mamosavy ianao ary ianao io ane misy mamosavy fa na dia misy mamosavy ianao ary tsy mahakasika anao tsony renesana mpamosavy reo misy ny famosaviana tonga dia direkta ataony eny anaty sakafonao ary tsapainy mihitsy reo izy miseho vavaka tonga any ambany vohatra ianao reo le ao amin'ny vaony oloko miseho vavaka andao somary amisaviana kely ijerena fa tena amisavian'ny olona ianao fa ny mahavariny tsy mandaitra aminao zany raha lasiana papimalama ary misy ndray ny famosaviana distance famosaviana ina hoe hainao famosaviana distance makany ampanao hodiny any izy any ampilalao fanafodiny any ambadika any any ampilalao fanafody any ambadika any dia alefany a distance dia alefany ny herin'ny maizina mamily anao fa variana ry zareo fa tsisy mahakasika anao zany nininina fantatrao ve ny antony fantatrao ve ny antony misy inona manodidina anao misy inona manodidina anao misy anjely manodidina anao ary tsy azonizaniza kasikasihana izany ianao ambaranao moa fa zao randriary malalery tia zao tsy betsaka mpamosavy mamely an'izao na midada rabe eto tadina riveto io izy izy miseho mandrondrokatsika fa andao piany io fa izao hoe za tsy mahalala an'izany akory fa misy garde akory manodidina misy anjely manodidina misy anjely miaro ahy halleluia teneniny eo anilanao misy anjely miaro anao e tsy azonizaniza kasikasihany ianao e amen fa misy andreo anjely reo koa
Am'ireo anjely reo koa misy fotoan'ireo mpitondra hafatra. Inona hoe ny asan'ny anjely sasany? Mpitondra hafatra. Misy hafatra apitaigny. Dia ireo anjely reo mampita hafatra. Fa ny tena tiako dirarina dia izao. Misy an'ireo anjely reo koa mpitondra fitahina. Mpitondra fahasoavana. Aleluia. Misy an'ireo anjely reo. Ary raha ho an-danitra Jehova, raha eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, dia misy fotoana izy maniraka ny anjeliny ho ao amina toerana anankiray. Maniraka ny anjeliny ao amina tokantrano anankiray. Maniraka ny anjeliny ao amina olona anankiray. Dia mitondra fitahina, mitondra fahagagana, mitondra fahasoavana. Maniraka ny anjeliny. Ahoana ny alalan'Andriamanitra n'izy ireo? Eno tsara zao fampianarana zao. Ahoana ny alalan'Andriamanitra fa io misy zanak'Andriamanitra? Ahoana ny afantaran'Andriamanitra fa ao misy olona mila tahina? Ahoana ny alalan'Andriamanitra fa ao misy olona tokony hitondrana fitahina sy fahasoavana? Tsotra ny antony. Ozy izy ty Isaia 1:9 ty. Mitsangana miazava fa tonga fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Fa indro aizina ny manarina ny tany, ary aizy pito manarina ny firenena. Ina ho ny manarina ny tany? Eto amin'izao tontolo zao eto zany dia misy inona? Misy inona? Misy aizina. Inona moa ireo aizin'ireo? Etsy ambadika tsy misy bara, maizina manodidina. Etsy ambadika tsy misy salle de cinéma. Atsena anaty tsy misy salle de jeu. Atsena anaty tsy misy fampidina kola. Inona daholo zany? Tsy misy chambre hôtel fampirafesana andehanan'ny olona mijangajanga. Etsy ny tanora mifoka rongondry. Etsy misolo toka. Etsy misy famadihan-drazana. Etsy misy filalaovam-paty. Etsy misy fanompoan-tsampy. Etsy misy inona mandrakotra ny tany? Izy. Ary raha eto Madagasikara, eo amin'ny quartier misy anao, eo Mahavoky Besarety, etsy Akadiny Ramamy, etsy Isotro misy anao io. Maizina, inona mibetsaka ao maizina samy mazava. Feno aizina. Etsy misy olona miady mivady, etsy misy olona miteny ratsy, etsy misy olona mifanompo, etsy misy olona mandainga, etsy misy olona mifandrangitra, etsy misy olona samy manao zay ataony daholo, etsy misy kolikoly. Izay jerena rehetra eto ambonin'ny tany dia inona daholo? Aizina. Fa ao anatin'io aizina io anefany, misy ampola kely mitsilopilopy ao. Misy ampola kely mihamazava ao. Ataovy aleluia! Misy ampola mihamazava ao. Misy jiro mihamazava ao. Ary eo ny alalan'Andriamanitra azy. Ao anatin'ny aizina, rehefa ao anaty aizina manko a, mora hita ny fahazavana. Marina sa tsy marina zany? Misy fotoana nandeha nakany a Toliara iny, mitondra tomobile amin'ny 12 alina. Amin'ny 12 alina mamaky vaky an'iny tampony Orombe iny. Tena ozy izy ny olona sy ny miaramila, ny gendarme. Nareo ozy izy aza mandeha tsony. Mijanononareo raha nareo rery. Fa feno dalo amin'iny lalana iny. Fa fantatrareo sady tsy mahita tomobile mifanena. Ny tsisy tomobile aorinanao, ny tsisy tomobile eo alohanao enjehana. Tsisy. Fa aizina amin'iny lalana makany Toliara manko tonga dia tazana eny amin'ny 50 km, mandeha hatrany amin'ny 24 km, 50 km tonga dia hitanao ny lalana. Dia raha mahita jiro kely anankiray ianao, dia falifaly ao anatin'ilay maizina be. Io misy jiro kely. Ary dia ohatr'izany no ahitan'Andriamanitra azy. Ao anatin'izao tontolo izao maizina dia maizina io. Maizina izao tontolo izao. Fa za zao dia miteny anareo, ity toerana eto amin'ny 3 frère ty, toerana tia Karobato ty, toerana tia bypass ty, ny trano fivavahana vaon'iloko rehetra manomboka misy jiro mirehatra ao. Misy jiro mirehatra ao. Misy jiro mirehatra ao. Tavy aleluia mafeza. Am'ireny fiderana ataontsika eto rehetra, am'ireny vavaka ataontsika eto rehetra, am'ireny toroteny ataontsika eto rehetra,
amin'ireny fanandratanan'Andriamanitra ireny dia tazana any amin'Andriamanitra any amin'ny lanitra any ao anatin'le aiziny dia ozy Andriamanitra avy eo ambony ao ohatra misy jiro projecteur be izany aiza ho aiza izany dia ozy izy ny anjely ao amin'ny 3 frères au mon côté zany ao abaipasy eo reo ao abaipasy eo reo io jilo manjelanjelatra be io ataovy alleluia lazaiko anareo any riavany zany no mahatonga ny baiboly nilaza ato amin'ity salamo fa 4:20 vakitsika teo ty hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe eo amin'ny 1:7 sambatra zay mitoetra ao an-tranonao ideranao mandrakariva izy aninona hoe zany na tonga ny baiboly miteny manao hoe Andriamanitra dia mitoetra eo ambonin'inona eo ambonin'ny fiderana azy zany hoe rehefa misy fiderana misy fanandratana misy louange misy fanandratana ny anaran'Andriamanitra dia mitoetra izy Andriamanitra ny tena marina dia zao mitoetra eo ambonin'ny fiderana izy itsika ilay mivavaka etony ao anaty aiziny zao tontolo izao fa rehefa manomboka misy fiderana miakatra dia misy fahazavana miakatra ka arakaraky ny aben'le voninahitry le hira arakaraky ny fifatoatsika ao anatin'le hira arakaraky ny fiakaran'le hira arakaraky ny fanandratatsika an'Andriamanitra dia mihamazava le jiro dia tazana any an-danitra zany raha lasena baba ino zao tsy ny hira fiderana rehetra ahoana hoe satria ne tadidi hoe fa ny mpiandry fatikomba mihira teneniny eo anilanao mpiandry fatikomba mihira hoe ka tsy ny olona mideran'Andriamanitra rehetra no misy ny fanatian'Andriamanitra mpiandry fatikomba mihira n'ireny karazana hira rehetrarehetreny voay varavarana hidigidirako eo akavanana orakeo keoarera mebe moto ohatran'izany le asindra la ohatra moto zay le izy Andriamanitra ve manasika zany izy zany inona le idirany Isaïe zay moa le idirany le moto iny Andriamanitra ve dia herinao zany fa rehefa misy olona masina tsara mikohaka tsara midera tsara miakatra tsara ny fiderana dia hitan'Andriamanitra avy any ambony any zany raha lasiana bavy ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ao aminao ny bosaninona ozy izy ao aminao ny bosaninona hoe ary izao ny mahafinaritra tsy hoe miposaka aminao fotsiny fahazavana fa hoy izy eto amin'ny 15 jerevo 15 ary ahita izany ianao ka ho miramirana dia empinepina sady ho alebiaziny ny fonao fa hoentina ho anao ny arenany ranomasina ary ho afindra ho anao ny fananany firenena rehefa ao amin'io le fahazavana io ianao raha lasiana bavy ao amin'le fahazavana miposaka eo aminao ny fahazavana dia mampahery anareo tsy mila mangataka tsika eto androany tsy mila mangataka fitahiana raboly tsika eto androany tsy mila mangataka vahaolana ianao androany tsy mila mangataka fahagagany tsika androany fa rehefa mamirapira teo aminao ny fahazavana dia ny arena amin'ny firenena mifindra ho azy eo aminao raha lasena bavy hoia hoe mifindra ho azy eo aminao za misy rahalahy teto ny joro vavolombelona tamin'ny larobisa tamin'ny lakamisiny io rahalahy io nanana n'olona trosa 75 millions ny dirany voalohany teto trosa ohatrinona hoe azafady dia efa nisy fotoana izy saika ny gadrain'ireo olona ireo dia efa nandositra ny tompotrosa io izy nandositra ndray andro le rahalahy nahita lalana ny fijoroana vavolombelona vao nandeha ankeo tamin'ny tele angamy zay nandeha tamin'ny tele fa ohatran'ny tapaka le izy tamin'ny tele iny nisy nanapahany dia nahita lalana ozy izy lalam-barotra nahita hazo ivarotra madresy sapainsy ivarotra hazo reny le rahalahy dia le hazo ozy izy hitako fa le camion hitondra azy tsy nahita
dia natoron'ny olona ozy izy hoe andao ary fa ary misy camion no tonga tany ozy izy hijery an'le camion ay le olona manana trosa amiko tompon'le camion. Halleluja. Io Andriamanitra io rehefa hiasa tsisy mahasakana rahalahy saina vavy dia tonga tao le rahalahy ay mbola lahy ihany ty ay za volako melahy volako sa tsy melahy dia meko amin'ny volanareo efa anapakahazo zao dia efa mitady camion mihitsy io dia hoe ianao ny tompon'le camion dia raha mba mety mba mifanaraka tsika fa zao tena sérieux ve ny resaka lahy fa zao dia zao izy dia aka madre ronjato amin'ny lara tena sérieux. Halleluja. dia omeko ny camion tsy maninona ozy izy fa mba tonga dia omeko camion dia mba alaitsika dia lasa nalaina le camion. Halleluja. dia nalaina le hazo dia raha ny lalanany dia tokony hoe tonga dia taty ny hazo anahy dia verina ny volako za tsy te lala fa zao ny teniny le lelana tompom-bola tabiny zao izy izy retiko hazo reto hopeheko aloha ny vidiny fa mbola tsy alaiko ndray le volany amin'ny lahany atavy. Alleluja. manjary tsy manam-bola ampiasainy lahy fa izao hopeheko aloha ny vidiny. Halleluja. dia andana ampiasao aloha dia mihoatsikelikely amin'izay ny volako. Halleluja. nanomboka tamin'iny lama amin'ny fiainan'le rahalahy amin'izao fotoana izao le rahalahy manana orinasa fanamboaran-kazo masinin-kazo ngeza be nahazo tany anankiroany vao mividy tany na 250 millions nahazo tany amoron-dalana amin'ny orinasany nitrosan'olona mivady daholo rahalahy saina vavy ny arenan'ny firenena ho afirany aminao ny arenan'ny firenena ho ny afirany aminao ny arenan'ny firenena. Alleluja. rehefa hitan'Andriamanitra fa eo aminao le misy fahazavana zany natonga nanampianatra tamin'ny herinandro enoy tsara zany natonga nanampianatra tamin'ny herinandro fa na ny atrano azy ianao aiza hoe alefasony fiderana aizona ny manarina ny tany ary aizy-pito manarina ny fireneny fa eo aminao ny posahany voninahitra Jehova na ny atrano ary ianao alefasy ny fiderana fa ao anatin'le aizina io hitan'Andriamanitra ianao io ohatra misy fahazavana kely izany aizy io fahazavana io ohatra manjelanjelatra be ozy izy Andriamanitra dia hoy anjelinao amin'ny teny manao hoe ao amin'ny la haute ville io misy ranabavy zay ao amin'ny Eritsetos ao misy ranabavy zay ao Akarobato ao io mideran'Andriamanitra foana io ozy Andriamanitra ry anjely zao dia zao ianao eto ny zavatra dedapiny omeo azy ny zavatra dedapiny omeo amin'ny mamirapiratra be io izany ny mahatsara izany ny mahatsara ny mideran'Andriamanitra ao amin'ny selula nareo mianakavy kely ao an-tranao arakaraky ny tambarany jiro vao maika miamanazava azy tsy voatery angataka tsy voatery hitaraina fa ny fideranao dia ho taky ny fahazavana anankiray fa aizona manaritra ny tany. Halleluja. Halleluja. inona ny fiomanana tokony ho atao raha hoe ho akanjan'Andriamanitra teboka ray voalohany Salamo 140 Salamo 140 andininy faharoa sy fahatelo manao hoe aoka akeo anaty ianao mandrakariva toy ny didika azo manitra ny fivavako aoka akeo anaty ianao mandrakariva ahoana hoe toy ny didika azo manitra ny fivavako ary toy ny fanatsariva ny fanandratako ny tanako Jehova o asio fiambenana eo anoloan'ny vavako ambeno ny varavaran'ny molotro ambeno ny varavaran'ny molotro aoka akeo anatrianao mandrakariva toy ny didika azo manitra ny fivavako ary toy ny fanatrariva ny fanandratako ny tanako
Jehova o asio fiambenana eo anoloan'ny vavako, ambeny ny varavaran'ny molotra. Inona ny zavatra voalohany no atao rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra? Eo amin'ny 9 dia miresaka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe oka keo anatrianao mandrakariva toy ny didika azo manitra ny vavako. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, eo amin'ny inona hoe inona ny atao rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra? Ny andininy fahatelo mamaly azy. Jehova o asio fiambenana ny vavako ary ambeny ny varavaran'ny molotra. Hitanareo rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, eo amin'ny fideranan'Andriamanitra, eo amin'ny fanandratan'Andriamanitra. Antanino eo nilanao mbola ao tsara vese hoe alleluia. Tsy voatery teny mafy foana maka paster, ary tsy voatery ampiorakorakatinao foana ny toriteny. Ary tadio fa eo koa ny devolona ny ray no mikitikitika amin'ny volomasonao ampatory anao a. Hoe matoritoriza ny havako zato, matoritoriza ny havako zany. Eto ny zavatra lehibe indrindra eto. Rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia ny vava ilaina iambenana. Averiko. Rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia asiana fiambenana ny molotra, asiana fiambenana ny vava. Ny zavatra anankiray tena tsy zakan'Andriamanitra dia ny miteny zavatra negatif. Miteny zavatra negatif amin'ny teny inona hoe raha ohatra ianao ka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ny zavatra ilain'Andriamanitra anao raha lasa anabavy, enao anandratra ny anarany. Rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ny andrasan'Andriamanitra anao, ny hiderany anarany. Lehibe enao Jehova o, mahery enao Jehova o, mavita zavatra enao raya. Ianao no tompon'ny fahefana tsy any an-danitra hatretỳ an-tany. Ianao no tompon'ny vahaolana rehetrarehetra. Ianao le mpanjaka ny mpanjaka. Manaritra anao fa ianao le tsara mihoatra noho ny mpanao ny tsara rehetra. Ianao lay tompon'ny tompo. Halleluja. Zany ny andrasan'Andriamanitra ny vavanao. Ty zavatra mahazo aty Jesosy tsisy dikan'izany a. Maivana Jesosy Goliata io a. Maivana io problema kely io a. Zany ny andrasan'Andriamanitra ny vavanao. Fa raha toy ianao miteniteny foana, nefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, eo ianao no mandoka devoly. Jesosy a, mahery ny devoly, mahery ny devoly Jesosy a. Tonga dia miteny aminao a fa miala aminao ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary ianao sy ny devoly sisany eo. Ary na mitaraina ary ianao, tsisy miainao anao zany eo. Mba edinoy fotsiny zao teniko aminao zao e. Amin'ny resaka politika ohatra, resaka ina hoe eo anoloan'ny dady ianao ny teny hoe enja ny zandrikely ka. Enja ny zandrikely tetina ohatra ny tena matanjaka izy a. Na eo ny zandrikely ianao ny teny hoe dada aloha enjana, ohatra ny nahazo olona dada, ngamba tena gidagida sa tsy gidagida. Tonga ianao dia voaroaka, car d'accord, esoreo le zalahy ty a. Ohatra amin'ny manany ihany. Eo anatrihan'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao, eo ianao no mirediredy. Mafy Jesosy ty problème ako ty a. Mafy tsy mbola natrika olana ohatra ty, mafy ohatra ty a Jesosy a. Mafy tonga dia malahelo ny fanahy masina. Tonga dia miala aminao eo Andriamanitra. Satria tsy Andriamanitra nomenao voninahitra, tsy Jesosy nomenao voninahitra, fa ny devoly nomenao voninahitra. Ny fahavalon'Andriamanitra nomenao voninahitra, Goliata nomenao voninahitra. Tonga dia miala amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Zany mahatonga ny Baiboly milaza manao hoe asio fiambenana n'inona? Varavaramolotra. Raha tonga eto amin'ity toerana ity ianao, ny zavatra iandrasan'Andriamanitra anao eto, zavatra anankiray ihany. Ianao anandratra azy, ianao hitera azy, ianao ame voninahitra azy, ianao ankalaza azy, ianao ame voninahitra azy. Lehibe ianao Jehova, mahery ianao. Na ny mitaraina ary, maninona hoe? Maninona hoe? Tsy zakan'Andriamanitra miaino anao mitaraina. Ary efa nampianarin'ombenombeny teto zany.
fa hovaitsika manomboka izao fomba fivavaka. Tamin'ny herin'ny androany ana mpianatra fa inona mandrakariva no mitaraina ho anareo izay nandray ny fampianarana. Inona mandrakariva no mitaraina avereny mafimafy kely ary rehefa mitaraina izy dia any ivelany ninona varavarana ny mpanompo mandrakariva. Ny mpanompo dia zao mitaraina fo fa ny zanaka tsy mitaraina izany. Ny andrasan'Andriamanitra anao rehefa eto amin'ny kianjan'ny tempolo ambendry varavara amin'ny vavanao ny molotrao aza sina fitarainana. Aza miteny akory manao hoe mafy Jesosy mahazo aho raha tena zanany ianao raha tena inona hoe fa raha mbola mpanompony ianao tonga eto dia mitaraina aoketinao hitaraina ary ny fitarainana koa rehetin'Andriamanitra ianao raha mitaraina ohatra ny le mpitondra tena na herinangataka mitaraina aminy izany hoe ny fitarainanao mialohan'ny azahoanao valim-bavaka dia tsy mitaraina indray mandeha fa mila mitaraina manahoana. Fa ny olona indray rehefa midera manome voninahitra n'Andriamanitra ka midera tsy mila mitaraina andro manalina. Fiderany indray mandeha dia manokatra ny lalana, fiderany indray mandeha dia manokatra ny lalana. Embeny ny varavarany vavanao. Jereo Goliata sy Davida. Ninona teny Goliata teo? Ninona lazainy Goliata teo? Namoaka vava ve Davida hoe enjany ty mila stratégie tsara fa enjany ty enjany ty Goliata ty mila paikady tsara androany atody miady amambato fa tsy hita moa fa tsy maintsy atsena ny teny an'izany ve Davida? Zao ny tenin'ny Davida. Izy tsy name voninahitra ny Goliata, name voninahitra n'Andriamanitra. Zinona mozy izy jereo fanambaniny ny Goliata, zinona mozy izy i Filistina tsy zinona moa io. Mila miteny ohatr'izany ianao androany, mila miteny ohatr'izany ianao. Zinona moa ty problème keliko ty eo anoloan'ny Andriamanitra velona? Zinona moa izo bafiko mamosavy aho io? Zinona moa irafozako? Zinona moa io avako mamely aho io? Zinona moa ifavaliko? Tsinitsinireo lehibe ny Andriamanitra, manan'Andriamanitra lehibe, manan'Andriamanitra mahery aho. Zinona moa ty trosa keliko ty? Zinona moa ty fahantsana kely ty? Zinona moa io olona hitory aho io? Tsisy dikany io, mahery aho. Ataovy amainina raha resy lahatra amin'izany ianao. Mafimafy kely le aleloia anao azafady. Avy Jesosy mahery ianao. Fa zinona moa ty aretina kely ty? Zinona moa ifavalo kely kio eto? Zinona moa ty fahantsana kely ty eto? Zinona moa ty trosa kely ty eto? Tsisy dikan'ireo za matanjaka eto, mahery manana anao. Ataovy amainina mafy sady. Ianao izao rehefa eto amin'ny kianjan'Andriamanitra miditra ato ianao amben'ny varavaran'ny molotra, tandremo sao eto ianao no manetsika demony mahery alohan'ny devoly enjana ny mahazo ahy mafy mahazo ahy. Zinona moa io tafitro io? Ozy izy ny mpianatra ny apôstôly rehefa nampitsara ny Jesosy ny tafio-drivotra sy ny ranomasina. Fiza moa ty lehilahy ty fa nandrivotra sy ny ranomasina aza manaky azy. Zay ny andrasan'Andriamanitra anao zay. Ilao bava ohatr' zany, isoka bava ohatr' zany ianao. Izy ty lehilahy ty fa nandrivotra sy ny ranomasina aza manaky azy. Fiderana no andrasan'Andriamanitra eo vavanao. Teneniny eo anilanao, fiderana no andrasan'Andriamanitra eo vavanao. Ahoana hoe azafady? Na inona sarotry ny problème anao, na inona tsy fitiavany vadina ho anao, na iza iady aminao sy favalo aminao, na manahoana na manao situation sy ny aretina mahazo anao, zavatra ray loha ihany emben'ny vavanao. Eto amin'ny fanatrerin'Andriamanitra etinao, eto Jesosy ary mijery ny tsirairay avy ny zavatra iandrasan'Andriamanitra. Iza no afaka anandratra, fa zay manandratra eo dia mamirapiratra izy, ary vao mamirapiratra izy dia ny arena ny firenena afindra ho aminy ao. Ny arena ny firenena zany no mahatonga na miteny aminao fa na ao an-trano arenao
enao hoe mafy ny ady alefasony 98 FM alefasony hira fiderana ndany anao miara-mihira miaraka amin'ny telefônina anao ao asandrato Andriamanitra terao Andriamanitra alaviro ny fitarainana alaviro ny alahelo eno izao sy tomo ny fanatrehan'Andriamanitra averiko sy tomo ny fanatrehan'Andriamanitra averiko farany sy tomo ny fanatrehan'Andriamanitra tenain'ny eo anilanao sy tomo ny fanatrehan'Andriamanitra ahoana hoe fafaony ranomaso satria anao tsy mitovy amin'ny jentilisa manan'Andriamanitra lehibe sy mahery noho ny jentilisa ianao matanjaka ny Andriamanitra ivavahanao pepekely ny sorokinao kaikinao dia tena matanjaka ny Andriamanitra ivavahanao halleluja na dia enonao mampivara otsana azy na enonao manao ohatrana hoe fa ao anatin'ny fiderana ao an-trano midina ny atmosfera n'Andriamanitra aza miain'ny feo any devolo mihitsy ianao halleluja fa na dia miteny aza ny fahavalonao ho avy eo amin'ny polisy hibata ny entanao ho avy eo amin'ny banky hibata ny arenanao hibata ny rehetrarehetra tohizo ny fiderana 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 mbola mafisika nitory teniko tamin'ny herin'ny androany tohizako ihany zany na tonga amin'ny polisy sy lasy tsy zaka ny tranomaizina tsy zaka ninona hoe azavady tsy zaka ninona hoe noho ny mamaton'alina zany hoe amin'ny 12 alina rehefa nygadzaina tao amponja polisy sy lasy zavatra ray ihany ny lakile vavaka sy inona vavaka sy inona ieno avy any an-danitra hita avy any an-danitra inona ary zany mamirapiratra be ho zany misy fiderana izany misy azavanao zany hoy izy ny anjely ao amponjany izany ao amponjany izany hoy Andriamanitra potseriny bouton ny ororo ny tany ny sokatra dolodolo ny varavarana rehetrarehetra ny sokatra ny varavarana nidina ny ororo tany rehefa mifanatrehan'Andriamanitra tsisy problema mahazaka ny fanatrehan'Andriamanitra averiko tsisy problema mahazaka ny fanatrehan'Andriamanitra tsisy aretina mahazaka ny fanatrehan'Andriamanitra tsisy olana tsisy fahavalo mienjera ny fahavalo ambeny ny varavaramolotra azazatra miteny zavatra negatif tsy tafavoaka tsony aty potika amin'ny fiainako tsy hitako tsony zay tany le afa-baraka rava vita ny tantarako mahery ny favaliko aza miteny an'izany mampalahelo an'Andriamanitra ny fitenenana an'izany teneniny eo anilanao mampalahelo an'Andriamanitra ny fitenenana amin'izany ahoana hoe azafady za ty angamba ho fatiny ty aretiny tika tsy hitako tsony zay mariny kivy a Jesosy kivy indrindrandrindra moa fitenenanao an'izany averiny hoe le tsy tokony ho tenina teo kivy a Jesosy ay tonga dia ny fanatrehana demonina manasika anao eo fanatrehany demonina manasika anao eo fa tsy fiteny zany io Andriamanitra io tsy takatry ny saina io rahalasana tsy takatry ny saina aza refesinao izy ndray mako tsika zao dia izay ny ohatrantsika izy are zao ny mety ho avy eto hoe izy are zany zao ny amany olona araka izany teny paster zany hoe miderarin'Andriamanitra aleory aloha ragato ako mitsara aloha dia izy are zany aza refirefesinao zany alleluja ataovy alleluja io Andriamanitra io tsy takatry ny saina ny fomba fiasany io amen ave zany lazaiko anao tsy takatry ny saina ny fiasany io ary tsodrano anareo rehefa aveo tsy maintsy ho tonga eo aminao ny fahazavana raha lasana ba ho afindra ao aminao ny arenan'ny firenena hoy ny voalazan'ny Baiboly ao aminao ny posahany fahazavana embeny ny varavaran'ny molotra olo eo dia tokony hanometsina an'Andriamanitra ianao dia ina ny ataonao rehefa mivavaka ao an-trano ka mandoalika fiderana lanina bebe kokoa le fiderana tsy voatery hoe aza averiko tsara tsy voatery hoe mihiry ianao ahoana hoe fa mitany sao ny fahagagadona nataon'ny tompo firy taona ianao izay ny voavonjy
Petabenga fagagana hitanao eto fijoroana vavolombelona. Ianao Jesosy ny Andriamanitra pasteur Ertiny. Araka ireny tenen'ny pasteur Ertiny reny. Nisy fotoana efa very volany fiangonana, nividy tany. Tahaka izany koa Jesosy ny mahazo ankehitriny. Very volany solokiny ny olona. Fa ilay Andriamanitra pasteur Ertiny no mbola manangana ihany koa eto Androany. Raha hainao ny nanangana azy dia vitanao koa ny manangana ny fiainako. Tadidiko Jesosy nataonao tamin'ny Petera, zao. Nisy fijoroana vavolombelona tompo henoko teo ambony pilipitra teo tamin'ny herinandro. Vehivavy anankiray narary mafy iny. Raha hainao ny nanasitrana an'iny, vitanao koa manasitrana anahy. Zany le hoe fiderana. Zavatra anankiray manetsika an'Andriamanitra dia ny fiderana. Mazava sa tsy mazava? Mazava sa tsy mazava? Faharoa, rehefa akaty amin'ny kianja an'Andriamanitra, teneniny eo anilanao, rehefa akaty amin'ny kianja an'Andriamanitra hoe, dia ilaina fiomanana hoe. Ndao evakentsika tamin'ny Exodus. Toko 7:20. Mba asokafo kely ry izany. Exodus toko 7:20. Andininy 7. Indro amakeo aminao, ahoana hoe? Ao anatin'ny rahona maizina, mba horen'ny olona. Raha miteny aminao aho, ka dia ino anao mandrakariva izy? Tena ambara Mosesy tamin'i Jehova ny tenin'ny olona. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, mandehana ho eny amin'ny olona, ka manamasina azy anio sy apitso. Ka maninona hoe? Ary ampanasao ny fitafiany. Ary ahoana hoe? Ary eo ka samy homana amin'ny andro fahatelo izy. Fa amin'ny andro fahatelo no idinan'i Jehova eo mason'ny olona rehetra, eo atapony tendrombohitra Sinay. Dia anisy fefy-mandidina ho an'ny olona ianao, ka na hoe mitandrema ianareo mba tsisy hiakatra ho tendrombohitra na hikasika ny sisiny akory azy. Fa na iza mikasika ny tendrombohitra dia atao maty tokoa. Tsy hisy tanana hikasika azy, fa ho toramba tokoa izy, na ho tifirina tokoa, na biby na olona. Tsy mba ho velomina izy, fa raha manao fialava reny ny Andromara dia vao hiakatra ao tendrombohitra izy. Halleluja. Eto Andriamanitra dia niteny tamin'i Mosesy fa hiseho amin'ny olona, hiresaka amin'ny olona, hidina amin'ny fanatrehany mahery vaika. Halleluja. Ka raha hidin'Andriamanitra eo amin'ny fanatrehany, dia hoy izy amin'ny 10:10. Dia hoy Jehova tamin'i Mosesy, mandehana ho eny amin'ny olona ka manamasina azy anio sy apitso, ary ampanasao ny fitafiany. Mandehana makeny amin'ny olona ka manamasina azy anio sy apitso, ka manamasina azy roviana hoe? Ary ampanasao ny fitafiany. Eno izao fampianarana izao. Rehefa manatrika an'Andriamanitra ry havana, dia tsy mahazo manatrika an'Andriamanitra amin'ny fomba kitotoa. Averiko. Tsy mahazo manatrika an'Andriamanitra amin'ny fomba kitoatoa. Ahoana hoe? Fa raha tianao ny ahita ny fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika, dia misy fiomanana, préparation, fanomanana tsy maintsy atao. Fiomanana ary fanomanana tsy maintsy atao. Eto Andriamanitra dia hiseho amin'ny zanak'Israely, hiseho amin'ny zanak'Israely. Ho avy eo aminareo aho, hiseho eo aminareo aho. Halleluja. Hiteny aminareo aho fa saingy zao i Andriamanitra, ampiomany ireo oloreo anio sy rapetso, fa amin'ny andro fahatelo aho hiseho aminareo. Ataovy manasa ny fitafiana izy, ataovy midio izy, ataovy manamasina ny tenany izy. Halleluja. Raha lasy sy anabavy,
inona ny mahatonga ny mpino tsy mahatsapa fitahinana mandeha mivavaka ary misy mpino ny taraina za pastera zao efa 5 taona ny vavahako teto fa tsy mandray nininina mihitsy aho 10 taona ny vavahako teto fa sahirana foana pastera mandalo problema foana tsy mety afaka olana mihitsy aho 2 taona zay pastera ny vavaka teto aho gaga mahita ny olona mijoro vavolombelona dia zao ny teniko hoe roviana ary ny toroko roviana ny mba toroko mijoro vavolombelona gaga mahita ny olona mahazo trano mahazo tomobila mahazo million mahazo an'zao za pastera tsy mety mahazo valombavaka fa inona ary ny antony tsotra ny antony ianao tonga eto tokoa fa saingy tonga eto amin'ny fombako toto tonga eto ianao fa tsisy fanomanana tonga eto ianao fa amin'ny fomba tsy mihaja tsy manome voninahitra an'Andriamanitra hitan'Andriamanitra nefa fahatongavanao eto manao rendez-vous ianao amin'i Jesosy amin'ny 5 amin'ny 5 hoe amin'ny 5 amin'ny 5 sasatra ianao vao tonga amin'ny 10 ianao vao tonga ozy izy le anabavy tany andafy dia ozy izy anabavy anankiray zay mitory teny ohatr'izany pastera ozy izy tarabe vao tonga amin'ny 10 zaho efa anaty tomobile eo manao préparation mijery ny fidiranareo rehetrarehetra eto mijery ny fidiranareo tsiraray avy eto halleloja za tompoko rehefa sabata amin'ny 4 maraina amin'ny 3 maraina efa mifo ary rehefa miomana tanteraka ao amin'ny fotoana ataovy halleloja mafy za somariva efa miomana somariva efa miomana satria iaona amin'Andriamanitra velona zoma tontolo andro aho manomboka maraina efa manomboka mandamindamina hiasika amin'ny fotoana sabotsy aho halleloja inona ny problemanao ianao iaona amin'Andriamanitra nefa mifombako toto Jehova ny teny amin'ny Mosesy iaona amin'ireo olona ireo ary tsy adiny ray ny fiomanana tsy adiny roa ny fiomanana fa 4 andro 3 andro anio sy rapitsy ataovy miomana fa amin'ny andro 7 iseho aminy ataovy miomana ny fony ny sainy fanahy aiza ny problemanao efa tara mbola variana mihinana kafe sy mofo etsy efa tara mbola mavita misy olona manko ne tara efa tena tsy fidiny ary hitan'Andriamanitra izy mirehitra eny ampandehanana efa tara iny izy fa miazakazaka fa tara ny embouteillage ataovy halleloja mafy za hitan'Andriamanitra ny heriny hitan'Andriamanitra fidiranao eto hitan'Andriamanitra ny zavatra ataonao eto na ianao manomana fanaty tsara zany fanomanana fanaty zay ohatrin'Andriamanitra zany angere olona tsy hoe avy mihinana kafe ianao vao hoe ohatrinona nomeko hoe Andriamanitra lehibe nefa tsy hoe mpangataka eny tsy hoe anome vola mpangataka ianao tsy hoe anome vola amin'ny mpanampy ianao fa ilay mpanjaka no anateranao fanatitra ny mampalahelo an'Andriamanitra nefa na eo ary ianao mbola tsy miomana tsy fantatra akory hoe inona ny fanatitra tokony ho ateriko inona ny zavatra tokony ho ateriko misy fiomana ozy izy nyvoalaza amin'ny Baiboly ampanasao ny fitafiana sady ingera lasana pijeren'Andriamanitra angesany io akanjonao entina mivavaka io ane somary faravatary efa tokony ho vita efa tokony ho voapasoko ataovy halleloja za dia tena miteny ny ankizy ohatranonay amin'izany resaka zany somary farafatarana efa vita pasoko misasa fotsiny sisany ataonao maraina mifoha amin'ny 9 maraina na amin'ny 5 sasany maraina ianao efa tokony efa miomana satria fantatra hoe amin'ny 7 fotoana ny manomboka tokony amin'ny 9 ianao efa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra efa manao préparation iaona aminao Andriamanitra androany iaona aminao Andriamanitra androany efa niala teto hatramin'izay ianao amin'ny 7 sasany miala ny an-trano dia tsatrany embouteillage amin'ny 10 latsaka fefany ianao tonga eto fantatra ho ianao hoe amin'ny 7 sasany ianao miala ny an-trano dia tara dia nyray latsaka fefany ianao mila miomana ianao manomboka androany tompo tara dia nyray latsaka fefany manomboka eto amin'ny 9 maraina ny miomana aty an-trano dia efa mandeha na misy embouteillage na tsy misy embouteillage ianao tonga voalohany eto amin'ny 7 sasany ianao efa eto misaotra anao a Jesosy fa miomana ho amin'ny fanatrehanao
zany enera lasana bavy mikonte maninona hoe zany miomana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra miomana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra na fitafianao tsy hoe eo ianao vao mijery hoe inona ny akanjo anaovako zoma efa milamina daholo farafatarany reto ny akanjo ny zanako vavy matoa tia ny zanako vavy evo tia ny faralahy reto ny akanjo ny dimy mianaka miaingy zay amin'ny eniny zay andeha anarika adin'Andriamanitra fa ny problème tonga eto ianao fa tsisy fiomanana eto raha ny lohanao riavana efa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra lohanao nga mipetraka eto zany any ambadika any manahoana zao letsenao manao ohatry ny anana eto ianao mivavaka mipiasa anao mivarotra any an-tsena vao mivoaka kely eto ianao mandeha manao fanatitra manahoana ny tsenao manahoana izany na tonga ny baiboly ny teny ao amin'ny Exodosy 2:20 mahatsiarovany amin'ny sabata aza miasa kory ianao na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny mpanompo lahinao na mpanompo vavinao aza miasa tsotra ny antony mila miconcentré ianao satria eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia eto ny fonao sy ny sainao miatrika an'Andriamanitra miatrika an'Andriamanitra ilay tompon'ny harena miatrika an'Andriamanitra ilay mpamme volanao miatrika an'Andriamanitra ilay mandony volanao miatrika an'Andriamanitra ilay mamme sakafo anao miatrika an'Andriamanitra ilay mpanasitrana anao miatrika an'Andriamanitra ilay mpiaro anao miatrika an'Andriamanitra ilay source ny fiainanao izy ny loharanony fiainanao eto ianao sy ny fanatrehana alleluia eno izao fampianarana zao inona ny loharanonao Andriamanitra sa mitsenanao iza ny loharanonao Andriamanitra sa hivarotra ataonao io iza ny loharanonao Andriamanitra sa ny asanao Andriamanitra sa ny vola Andriamanitra sa ny karamanao iza ny loharanonao fa raha fantatsao fa Andriamanitra ny loharanonao dia eto ianao mila manatrika tsara mitady adin'Andriamanitra ianao eto amin'ny fanatrehanao ato zay afaran'ny tsenako any afaran'ny fahatsirarahako fa hoy ateto tamin'ny herinandroany ny fiainako tsy miankina amin'ny tsenako ny fiainako tsy miankina amin'ny karamako ny fiainako tsy miankina amin'ny volako ny fiainako loharano avy any ambony ny fiainako loharano avy any ambony ny fiainako zany na tonga ny baiboly ny laza fa rehefa sabata ny andro eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao aiza hoe azavady teneniny eo anilanao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao ahoana hoe raha lasana vavy zany ny atao hoe finoana ny finoana dia tena matoky hoe Jesosy ahy na inona zavatra misy any ivelany any eto dia manatrika tsara ary misy fiomanana isanao leo Tila tavavy ty foana ianao io me micro izy sivy micro amlohany sivy micro kely zao a ianonareo tsara ataovy ian'ny olona tsara zany mivavany zany efa vita sorona zaza ao ekipiny io herinandro izy zay fa mijijijy marary
Zao enonareo tsara. Naterahany zazy iny raha mbola amin'ny septembre. Zao enonareo tsara. Tsy maintsy afaka ty zazy. Vao afaka ny demony ao anatin'ity vehivavy ty dia ho afaka daholo ny devoly rehetrarehetra mampijaly anareo. Mino an'izany tenareo. Ianao io raha heritiana. Izy izy mino an'izany. Ty vehivavy ty. Androany ny fiam-potoana farany. Io za. Impiry ianao no miseho amin'ilay manampy ty vehivavy ty. Efa korontanina ny tokantrano tsy ampidirana ny volana inona rehetrarehetra. Zao be voka efa anainy zazy vita sorona. Androany anareo vavolombelona. Io zaza okipin'io. Ino ho tondra fitahina ho amin'ny fianakaviana. Ino ho tondra fitahina ho amin'ny manodidina azy. Ny vady ny vehivavy io. Ny hava ny vehivavy io. Tsy ny maintsy voavonjy amin'ny anara-mahery Jesosy. Vahoaka manerana kôleziamu. No vavolombelona. Fa mahery ny anara Jesosy. Tsara. Sotra Jesosy. Alo izy komba tsara. Izanao raha. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Me micro izy. Yana no sociale. Dani tarim ses. Tatano se patavo. Misajarich. Akatan. Rera kabengano. Rera kabeno. Firy volana ty zany kate. Ao anaty kilo. Amin'ny septembre izy miteraka. Septembre. Ianao ve matsiaro tena ihany ianao niakatra teto ny délivrena tao? Tsy tompony tenanao. Tsy sarotra tadidinao mihitsy. Nietsika devoly be anao teo. Nietsika devoly be anao teo. Azonao dia mifampitoloman'ny olona rehetrarehetra teo. Reraka be anao. Miomana fa ho afatra ianao. Ny tenin'ny devoly teo dia izao. Hoe atao sorona hono ty zanako ty. Zay ny lazain'ny devoly. Ka vao mipetraka ilay zaza dia za mivavaka foana. Na ny fahasalamako ara tsy mitsapaka hoe tsy ana dia ao an-trano no mitolona mbavaka. Mandoa fery foana. Dia misy fotoana amin'ny alina. Reto tongotro reto tena tsy zakako avadika mihitsy. Manao ahoana ianao zao ny fahatsapanao tongotro etsika izay tongotro? Nefa tsy maninona. Famay. Ny kipiko zao telo androandroany teo tsapako marary ana foana dia maly tena nitomany mihitsy teo am-pandriana. Jesosy ataova zay atongavaka ny coliseum fa leo an'izao fampahoriana ataony devoly zao Manao ahoana le amin'ny kipinao amin'izao? Tsy maninona tsony. Tsy maninona tsony? Tsy maninona. Taviorakoraka aleluia mafy. Ianao Maivana. Fevasaka tsy tonga tatena. Jaly be atao na tomobilako nentoako nahita na mitaraina aminazy foana na mipetraka tezerteo marary be foana ny falako. Fa zao tsy maninona tsony mihitsy. Maninona. Ianao afaka ianao. Afaka. Maivana tsara. Maivana. Orakoraka aleluia mafy. Aleluia. Dia tanana sorakoraka mafy be. Le hira anankiray teo ny tena mampandihy tsara averintsika indray mandeha. Raha mbola mipetrapetraka ianao andao hiderin'Andriamanitra tahaka ny Davida Mpanjaka. Davida Mpanjaka olona manamboninahitra filoham-pirenena nefa dia nitsinjaka mafy ny deran'ny tompo. Isaorana iny Andriamanitra mahery hira fa 7:30 ato anatin'ity dépliant ity. Ndao hitsangana raha misy mipetraka kinao dia somary fotoana kely izy hitsangana hideran'Andriamanitra isika. Reto korala reto fotoana fandraisanao atsika androany tokony hideran'Andriamanitra isika. Dawary isaorana ny Andriamanitra mahery. Isaorana ny Andriamanitra mahery.
isaoranay ny andriamanitra mahere zay isaoranay fa ianao no mampandretse isaoranay fa ianao no mampandretse itsika raitry laza hoe mahery pandretse lebetseo fe Tawari. Asina ura-kurake. isaoranay ny andriamanitra mahere isaoranay ny andriamanitra mahere zay isaoranay fa ianao no mampandretse isaoranay fa ianao no mampandretse itsika raitry laza mahery maheryana pandretse lebetseo fe isaoranay ny andriamanitra mahere isaoranay ny andriamanitra mahere isaoranay fa ianao no mampandretse isaoranay fa ianao no mampandretse itsika raitry laza hoe maheryana pandretse isaoranay ny andriamanitra mahere ny am fahasoavana urakoraka mafy mazaho vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana io tofatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony olo
nandeha teny izy mba asa